Notokanana io maraina io ny hopitaly miaramila etsy Ampahibe izay misokatra ho an'ny rehetra Nohavaozina ary nasiam-panitarana ny fotodrafitrasa ka zary lasa tombony ho an'ny rehetra izany toeram-pitsaboana izany Sampam-pitsaboana maro no hita ao amin'izany fotoerana izany ary entina nalana fahasahiranana ny maro ny fisian'ny fotodrafitrasa tahaka izao. Ny akombavaoary. Lasa hopitaly régionaly larana voalohany infirmerie de garnison teo aloha tetsy Ampahibe rehefa avy Nohavaozina sy Nohitarana. Ahitana Sampam-pitsaboana maro toy ny échographie, ECG, efitrano, triage, salle de soins, salle d'hospitalisation, salle de réanimation, fitsaboana nify, laboratoire, pharmacie, an-toerana. Ahitana fitsaboana nify sy fitsaboana homamedana ihany koa ity hopitaly vaovao ity. Izay hitantsika eto zao izay antsoina amin'ny teny baiko hoe hopitaly intermédiaire ary hoejahana hatsangana amin'ny faritra miaramila rehetra misy eto Madagasikara. Ny eto Ampahibe ny voalohany amin'izany, ny any amin'ny faritra hafa dia efa eo am-panomboana ny asa ny tompona andraikitra. Ianay moa eto anivon'ny ministeran'ny filohan-dandry atao filohan'ny repoblika dia atao tranon-dandy ny asa rehetra atompoka dia tohizana dia manatevina ny ao anatiny ny olo rehetra izay mifandimby noho ny andraikitra ifandimbasana. Zava-dehibe hoy ny filohan'ny repoblika ny dingana fanatsarana tahaka izao ary miendrim-piderana ny ezaka vitandreo foloalindahy. Fampanantonana ny fitobim-pahasalamana eny akaikin'ny vahoaka ny tanjona. Eto moa amin'ny hopitaly miaramila régionaly azy dia mitodika aminareo folo alindahy sy ny fianakaviany ny folo alindahy nefa zay endrika faharoa mahazava-dehibe izao fotodrafitrasa izao dia no izy mitodika amin'ny vahoaka ihany koa. Ary zay dia anisan'ny foto-kevitra lehibe folo alindahy satria ny asa rehetra zay ataony dia mipaka any amin'ny vahoaka, mipaka any amin'ny mpandrazana. Ny orinasa Vimazy notarian'ny tale jeneraly ny Zozariboka dia nanolotra kidoro sy fandriana ho an'ity hopitaly ity. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny fanaovana asa sosialy tahaka izao hoy ity tale jeneraly.